Amin'ity vidéo ty de resaka tanàna anankiray tsika. Tsy izy izany fa vidéo miavaka ty androany ty satria resaka momba ny toliara tsika. Tsy aleo ve sina présentation kely? Ny anarako Franky anzay mbola tsy mahalala anahy. Satria moa za lehibe teto amin'ity tanàna ty de kely mahafantatra tsara ny mombamomba ny toliara. Ndao aro zaraintsika telo ty vidéo ty. Voalohany ny toetrany, faharoa ny mampiavaka azy, ary ny fahatelo de ny olona ty. Efa iresaka momba ny toliara ihany za de amin'ny fomba ahoana moa tsy tantarako ny hafanana ty. Raha nisy olona zao avy any afovoantany any ka nanao vakansy ty toliara, ka rehefa miverina ny Antananarivo ka miteny hoe mangatsika re zany tanàna. Za aloha lesy mbola tsy nahita tanàna mangatsika mihoatra ny toliara e. De lainga daholo ny teneniny. Satria raha misy zavatra mampite aly eto toliara de ny hafanana. Satria raha ny tanàna zany resaka de ohatran'izao ny fiakanjon zareo any. Akanjo ba ambony, pataloha ambany, plus gant ary mbola misy satroka. Fa mananjamany zany ane anao ty toliara e. Fa manome toky anao za fa 2 andro fotsiny nomeko anao de fotsy ohatran'ny taratasy anao. Somary hitako sarotsarotra ihany zany miaina aty raha olona matavitavy ohatran'ny Roilinay ianao e. Tanàna rehetra de samy manana ny zavatra mampiavaka azy ko satria toliara le resaka de ny mampiavaka ny toliara ihany aloha ny resantsika. Alohan'ny resantsika ny mampiavaka azy de aza adino misaboney ny page, manisy réaction ary manao partage. De ahoana ny vehivavy aty? Ny vehivavy voalohany aloha raha ikôdy vehivavy aty toliara zany ianao de raha ihany ny valitena azy ny lahy. Laingako zany fa ny zavatra tsy tian'ny olona aty ny zavatra tsy tiany sipaty aloha fantatra fa za mbola tsy nikôdy. Ny zavatra tsy tiany sipaty zany de ny olona be zesta fanazavain'ny Ilinay tao amin'ny vidéo any zany. Raha toa zany ialahy ka be zesta nefa mbola tsisy raha poaka koa de lehilahy. Raha toa ka voasambanao nanao vakansy aty toliara de aza gaga amin'ny fiantson'ny lehilahy vehivavy aty sao hevitra manko ianao hoe mirasy pensa vako eto. Lehilahy ty tena tsy manaiky olona mihitsy. Za ve alika tao amin'ny lehilahy ty tsy mahalala afa-tsy ny hoe ino moa zany tena malaza aty hoe spin ty. Tena manavanana anay ty aloha raha resaka famoronana jeux de mots zany. Ireo tady zao mifanta-daza atsy zay ka hatramizao. Jeux de mots voalohany, jeux de mots faharoa, ka mandiniky iha manaova fiadana joronia mo fahatelo. Inona moa izy iny sao zay inona moa izy iny sao zay ary ty farany jeux de mots farany ty mino fa nalaza eraky Madagasikara mihitsy ty hoe ahoana moa izy iny. Tsy zany ka fa inona moa izy iny manday manday.
ohatrany hoe zoko Mr Bean zany koa zany tantaran'le izy aminareo. Raha zay démon foroniny zanaka toliara de iny farany iny farany iny farany iny tena nalaza. Isaorana ny zoko be, isaorana ny zoko be manday miary. Raha zavatra azo resahana momba ny toliara de maro e. Espérance e. Raha zavatra azo resahana momba ny toliara de maro, fa tsy voatanisako ato anatin'ity video ty fa mandalova manao vakansy aty toliara raha te ahita. De zay ihany koa moa zany namarona ny video tsika iny a. Asa oviana re zay vao hisy paosar. Fa mbola ho avy foana zany. De raha mahafantatra zavatra momba ny mahafantatra zavatra momba ny toliara koa ianao de afaka ataonao amin'ny commentaire de lazao ihany koa ny tanàna misy anao de hojerenao hoe iza ny tena maro ato. Zay fa bis tanor lay.